Fahalomerabantsika tsirairay avy-indray tratra ity talata maraina fa 7 ny volana May ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tombonandro indray fa atsika mandray ny fahasoavany amin'izao maraina izao. Raiso tombontsoa lehibe ho anao izany ary aza dino ny misaotra mandrakariva ny amin'ny tombo-piainana izay azontsika. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka Ry Tomban'Andriamanitra eo mbola vempisaoranao tokoa izahay noho ny amin'ny fofinaina mavela izay nomenao anay. Misaotra anao ihany koa ny amin'ny mpanomponao izay mihaino izao fandaharana izao. Inoana fa miasa eo amin'ny fiainana ianao ary matoa eto izy vonika ianao anao dia aza vao amin'ny fahamarinana. Aoka ho resy lahatra tokoa ny fonay fa ianao rery ihany no Andriamanitra tena izy ary mangataka ny fanahinao masina hiasa ao anatinay. Tonoana sy ankatahanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mitohy amin'ny sabata ny asa soa. Nalaina ao amin'ny Jaona 5:9-11 sy 17 manao hoe ary noho izany ny Jiosy dia nanenjika an'i Jesosy satria nanao an'izany zavatra izany tamin'ny sabata izy fa Jesosy namaly azy hoe ny raiko miasa manjaka ankehitriny ary zao koa miasa. Amen. Rabo maro izay nandalo pahaizana nononona tao Jerosalema izay nisy ny mpamonjy tamin'izay. Hevi-diso mikasika ny sabata no nampianarin'izy ireo ny olona tao. Naniry ny anitsy an'ireny fahadisoany ireny Kristy. Izany no antony nanasitrana ny lehilahy anankiray tamin'ny andro sabata sy nilazany tamin'io lehilahy io mba hibata ny fandrinany. Fantany fa nitona ny sain'ireo raby hifantoka aminy izany ka nome azy fotoana fanararoatra ampianarana azy eo. Izany tokoa manko ny tena nitrangy, tena izay ny zava-misy. Nambaran'ny mpamonjy fa mifandrinja amin'ny lalàna momba ny sabata ny asa nataony. Ny fanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny asany izany. Hoy izy manao hoe ny raiko miasa manjaka ankehitriny ary zao koa miasa. Miasa tsy tapaka tokoa Andriamanitra ho fanohanana ny zava-mananaina rehetra. Moa ve tokony hitsahatra ny asany amin'ny andro sabata? Moa ve izy tokony anjarany masoandro tsy hanatanteraka ny asany amin'ny sabata? Tokony foanany tsy hitaratra mba hanafana ny tany sy hamelona an'ireo zava-mahiry ao aminy koa ve ny tara-masoandro? Tokony hitsahatra tsy hanondraka ny tanimboly ihany koa ve ohatra ny sakely-drano ary tokony hampitsahatra ny fitopan'ny onjany ihany koa ve ny ranomasina? Moa ve ny varim-bazaha sy ny katsaka tokony hampijanona ny fanirany? Raha izany dia tsy hinana ny vokatry ny tany mihitsy ny olona ary tsy hahazo an'ireo fitahiana izay mamelona ao anatin'izany. Tsy maintsy manohy ny asa ny zava-boahary raha tsy izany dia ho faty ny olona. Ny asantsika manokana no rarahan'ny lalàna tsy atao amin'ny andro fitsaran'Andriamanitra. Tsy maintsy hatsahatra ny asa fivelomana. Fandokandalana izany ny fanaovana ny asa ho fikatsahana fahafinaretana na tombontsoa arak'izao tontolo izao amin'izany andro izany. Kanefa tsy natao olaniana foana amin'ny fitomoem-poana ny sabata. Didiny ny hametrahantsika ny fanaontsika andavanandro ka anokahanantsika n'ireo ora masina ho an'ny fitsarana mahasalama mba hiankofana aminy sy hanaovana asa marina. Tian'Andriamanitra ianao mba hiray aminy. Tian'Andriamanitra mba hitsahatra ihany koa. Tsy handevo ny asa koa resika ka hiasa mandrakariva ao anatin'ny andro rehetra fa tian'Andriamanitra tsiaro fa na dia manao ny asa rehetra atsika ao anatin'ny anemana dia olontsika ary izy nanao atsika ary tia ndray iray aminy hatrany. Amen. Andriamanitra tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampianaro izay hankatoa, ampianaro izay hakalesona ihany koa amin'ny zavatra rehetra ka tsy hanalatsiny amin'ny zavatra mety manahirana rehetra mba hiasanay amin'ny andronao masina fa hanatanteraka satria ianao ny tompon'ny fitahianay. Aminaran'i Jesosy. Amen.
Happy